Manaona daholo, nianarako dia Benjamin Ornelagiani, dia mipetraka ato amin'ny foyer universitaire malagasy Zaragoza. Ny antony anaovako an'ity video ity dia miankanatra anareo ray aman-dreny manontolo fa salama sy mahatsara daholo izay mpianatra mipetraka ato amin'ity foyer ity. Ny anton'izay dia nanapa-kevitra ny administration mba hanisy gel hydroalcoolique eo anivon'ny varavaram-pidirana ny foyer. Anisan'izay koa dia tsy afaka miditra ato amin'ity foyer ity intsony ireo olona avy any ivelany. Tsapanay tokoa fa misy risika ny voahana any ivelany ary izay ny antony iferanay ny fivoahana sy ny fidirana avy amin'ity foyer ity afa-tsy ny mandeha mihitsiny fotsiny. Hoentinay ato am-po ianareo any Madagasikara sy ny mpandray andraikitra ny santé publique. Engane mba ho voafehy aingana dia aingana ity valanaretina manjohan'ny firenentsika ity.